misy idio kely ty efa nianarantsika tany amin'ny courant ligne sy efa nizaraiko teto amin'ny page fa tsy tadidiko ny titrany ohatr'izao izy hoe dia rehefa nitohitoizantsika iny dia iny no angalantsika exemple kely alaintsika extrait amin'ny lirany katolika hoe izay fotsiny aloha no ikotranantsika eto tononiko le kazy hoe ankehitriny zany hoe ty zao eto amin'ny 5e dôly dia tia première tia 3e corde zany hoe dia ty eto amin'le sol eto ty eto amin'ny 3e case dia ty eto amin'ny 4e case zany hoe dia aveo manao do la sol dia fa zany hoe dia ty do ty miaraka amin'ny basy ty novaintsika do ty novaintsika sol zany hoe vitsy dia zany hoe tononiko le izy dia aveo 1 2 3 hoe 1 2 3 1 2 3 tia 1 2 tia première sy 3e corde dia mamaly ato zany hoe ty ohatrany hoe mi mineur ao fa mitovy amin'ny hoe do fa basy mi koa zany hoe tia afaka ataonao ohatr'izao dia afaka atao ohatr'izao koa zany hoe afaka ataonao akibe eto afaka ataonao index afaka ataonao majeur fa reto fotsiny mila mipetraka eto ty zany ohatrany hoe solona do satria avy amin'ilay accord barré ohatr'izao dia tapahantsika ty satria drop C eto dia ty ao zany hoe ao dia izay fofo izay ihany video antsika fa toizantsika manaraka satria nareo miteny hoe ligne amin'ilay drop C dia ho anareo izay te handalina zany afaka manao inscription amin'ny courant ligne merci